Tompoko lasy tompoko vavy miarahaba ny mpijery ny TV Presse Madagasikara izay no miarahaba ihany koa ny vahiny izay nasaina amin'izao fotoana izao dia tsisy akory fa ny filohan'ny anteny Merandoholona teo aloha Andriamatoa Rivo Rakotovao miarahaba anao tompoko nanaiky tamin'ny fanasana eto amin'ny TV Presse Madagasikara. Faly miarahaba anareo namanao tamin'ny TV Presse sy izay mpijery rehetrarehetra mpanaraka ny TV Presse manatitra anareo tompoko. Ya, toy ny mahazatra moa zany fandrono moa no nivainiananao teto amin'ny TV Presse Madagasikara Andriamatoa Rivo Rakotovao ary dia mahakasika indrindra ny tontolon'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny no hoentintsika ato anatin'ny fandaharana satria izay aloha zany zao no tena mbola hoe banjiny ny vahoaka malagasy tapitra tokoa ny fiampitoam-piasanareo ary dia isan'ny atao hoe ny sedra ady mafy dingana maro lava izay azo eritreretina fa nivaivay teo anivon'izany teny Merandoholona izay nareo taty amin'ny tapatapany farany indrindrandrindra na izany na tsy izany nefa dia zava-dehibe ny hoe nataperana izay fiampitoam-piasanareo izay raha ianao no anontaniko hoe afa-po ve ianareo tao anatin'ny fitantanana sy ny fitondranareo teo anivony eo anteny Merandoholona io. Ny afa-po ngamba sarotra ny teny an'izany aloha ny olona no sy ny tantara no atsapa tsikelikely eny niezaka izay natao tao antondrana zany anteny Merandoholona zany voalazanao teo fa toka tsy dia fahita mihitsy raha-tany zavatra nitranga teto amin'ny firenentsika tsy dia fahita loatra zany hoe filoham-pirenena am-perinasa lany dia niezaka nandrava androm-panjakana anankiray mety misy antony lehibe mihitsy ny firenenkafa teto amintsika tsy dia hita zay tena antony ary voamarina mihitsy taty aoriana kely fa tsy lay rafitra mamparafitra azy akory no nanelingelina ny fitondram-panjakana ka nanaovana an'ireny teny samihafa fanambanina sy fanadrodrona ary fanalana baraka eny Amasom-bahoaka ireny ataon'ny mpitondra fanjakana samihafa anisan'izany ny filoham-pirenena satria teneniko androany fa izy tsy inona no miteny an'izany dia hoe mpandany vola fotsiny reo tsisy ilana azy fa rehefa nijoro zahay nijoro ny tena koa hoe tsy maninona neny fandravany fa ataovy anatin'ny ara-dalàna zay ihany ny tena nijoroana akoatra mihevitra fototra zany hoe raha nisy nikorotana teto amin'ny firenena nomboka tamin'ny 2018 izay fantatritsika hoe izy nanakorotana dia nijoro tamin'izany nandray ny andraikiny ny anteny Merandoholona sénateur zany tampotampoka eo nefa milamina ny firenena vita ny fifidianana dia ny fandravana fa natsikafina teny ihany ny marina taty aoriana hoe lay olona mihitsy zany satria ao anatin'ny fanoerana ny olona mitondra ao no tsy zaka ny fijery azy profon'izany mba tsy halavan-dresaka profon'izany dia ireo izy ireo tonga somatsara tamin'ny alatsinainy teo zany ireo olona vaovao tsy nieritreritra tsony hoe ravana zany tsy maimbola tsony atao antsonjay atao ferana fa tena navela mety nadidiny ao anatin'ny fitonitsaina zay zany no tena ao ambadiky lay ataoko hoe fomba hitantanana eo amin'le firenena toko hoe safidy hitantanana n'le firenena zay dia namerina foana hoe tamin'ny fotoan'andro avery foana ny teniko hoe io ndre tsisy olana naravana ary tamin'izany fa ataovy anatin'ny ara-dalàna ka hoe ny afa-po sy tsy afa-po alohan'ny tantara ny tsara satria tantara tsy fatana migoma akory fa dia raha ny tena fifalipo zao raha za manokana miaraka amin'ireo sénateur namana zay niezaka misy ny ravoravo tanana misy moa mario fisalosana dia hoe aloha zay araka amin'ny mpandresy fa reo zay tena nijoro dia tena ravoravo mihitsy zay sotran'Andriamanitra zay satria tsy rava lay androm-panjakana afaka namindra ny fahefana tao anatin'ny ara-dalàna zay ary tokony hifaly araka aminay amin'izany ireo sénateur sy filohany anteny Merandoholona amin'izao fotoana izao satria tsy nisy ny andro iny tsy nisy ho sénateur ry zareo raha tsy nijoro zay nanomboka tamin'ny février 2019. Efa nilaza ihany ianao teo ny hoe fanenana ny isan'ireo mpikambana araka ny lambaran'ny filohan'ny repoblika mandany vola lay androm-panjakana raha ny fahitanao ny rafitra misy amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo lolona valo amby folo io ihany koa ny fampitomboana n'ireo karazana assistant parlementaire izay efa manodidina ny 30 moa zany fa mbola miandry ny fanapa-kevitra farany ny fitsarana avo momba lalam-panondriana
tena le hoe fandaniam-bola tokoa ve zany misy sa ahoana satria tsy maintsy hiakatra koa ny teti-bola amin'ireo assistant parlementaire reo ny fahitanao amin'ny akapobe ny endrika izay firafitry ty anteny merandolo tya amin'izao fotoana zao efa hikianina be da be io e tsy mampahareo to vala ambe folo fa olona mifankafantatra petjakary namana pray politika tamin'ny tena tanatin'izy ireo zao fotoana zao a niova hevitra izy anazy manokana zany fa la eo am'le ma antenimiery azy mihitsy ny asa paindraketiny azy ny adidiny eo am'lohan'ny firenena sy ny vahoaka no nanaovana fanakianana tamin'izany hoe tsy aloha hoe asiana mbahady hevitra zany mba hijerevana hoe tena ampiasana arary tokony ho izy io antenimerandolo io fa tsy maintsy natao moa zay ezaka hita maso hoe io fanahenanay le izy ahenanay volany arzelina tonga anay tamin'ny loi de finance 2021 ty le natao tamin'ny décembre teo hoe ino ty vola apetraka tamin'ny antenimerandolo ity satria raha ampitahinao misy any antenimerandolona de vao mainka nitombo avy telo eny ny vola voalazanay moa zany tsy nekena moa ny amandemano entinay tamin'izany fotoana zany fa hoe manao alahelon'ny sezy reto olony reto a de tsy maninona fa io izy lazain'ny be sy maro io raha malala za tsy anisan'le hitsikerany am'izao fotoana zao ny fomba hitatanany azy aloha no avy ny anambara zay conseiller sy assistant any a de zany manahitra fotsiny hoe ireo ne mbola tsy teo tamin'ny fandrefetana ny teti-bola e fa ny olona nandrafitra azy zany hoe ministère finance zany nefa nikajikajy satria rubrique samy hafa io maninona nabotsinao tao ary ny karaman'le olona nefa fantatrao ny isan'le olona ahoana ny anomezanao tsiny an'le olona miditra reo fa inona nataon'lay ministère finance teo amin'ny fikajina zay hoe mba miara mitsitsitsika fa narodany am'izay le vola satria tsy lay olona ankahalainy no hitantana am'izay zay nena andraisanay azy satria ireto olona eto ne janvier 2021 tonga tao e teti-bola efa lany no hitany ao de zay ao zany no laliny satria zay ny teti-bola mpanjakana zay fa naninona tamin'ny nanaovana ny teti-bola zay tsy zay ny nanao azy tsy ny antenimerandolona ndeha hiala akory nanao ny teti-bola no nabotsiny ohatran'io le izy nefa fantatra fa valambe folo ny olona ho tonga ao atao inona ary zany le vola fandaniam-bola ve zany sa fandaniam-bola araky le hoe de ministère finance no amaly an'izany satria zay le mivalinay hoe atao inony ty vola ty raha mifahitako azay manko de tonga an'le fomba foteny hoe ny vidin'ny voanjo tsy niova fa nisan'ny voanjo ny ena ny tombo be toizatsika moa zany mbola onivana zay hoe antenimerandolona zay nisy ireo karazana fanadiadiana na ny tatitra nataonareo tamin'ireo teboka maromaro zay moa zany teto amin'ny tany sy ny firenena ary dia isan'izany ny atao hoe tsy fetezana teo amin'ny lafin'ny fifidianana ny osoka sy ny karapanondro isatsokatsiny teo ihany ko ny makasika ireo atao hoe vola nampiasaina tamin'ny karazana fetretsika ny valanaretina covid-19 eo ihany koa lay raha mafapana mikasika lay vakifonja moa zany tany amin'ny faritry farafangana iny le fitaovam-piadina indrindraindrindra hoe efa niditra talohan'ny fianianany folohan'ny repoblika teto Madagasikara ho very anjavony taky ny vanja ty fidanitra ve zany reo fanadiadinindreo satria tsy fantatra hoe tena hotohizany reto mpandimbianareo zay tranga zay hegnane mba tsy ho zay satria tsy adinitsika fa anisany mety natonga ny crise teto amin'ny firenentsika nandritra ny fotoana maharitra reny fahatsapahany olona fa misy zavatra tsy mety tsy mahara-dalàna ataon'ny fitonanam-panjakana na ho ataon'ny olona hafa eto amin'ny firenena fa de mijanona fotsiny any i zavatra voalazy zay fa tsy le resaka farafangana zay voaingaikaingana kely volana vitsivitsy lasy zay de fanontaniana efa napetraka amatonany ary nanontanianay teo amin'ny antenimerandolona tamin'ny fotoanandro ny tompona andraikitra ambony tamin'izany nanontaniana pabe maso tao hoe ahoana momba andreo zavatra reo tsy nanetsika ny akikely ny fitonam-panjakana manam-pahefana mpanatateraka nampalahelo mihitsy ary tamin'izany ny maheno ministra tompona andraikitra voalohany tao amin'ny resaka CCO milaza hoe tsy mampetsika ny volomasonay zay fanakianana ataonareo l'olona satria nanontaniana tamin'izany hoe menimenina ny olona amin'ny fitantanana ny arabola tao amin'le CCO ohatra zany hoe nytiako lazaina zavatra efa zany tsy milaza mihitsy akory hoe manameloka ny fa adidiny fanjakana
no manazava kosa e andraikitra ane zany zany ny atao hoe mangarahara fanjakana tsaratatana fanjakana manara-dalàna fanjakana manana tamberina andraikitra am'ireo vahoaka zavatra fototra zany a eo amin'ny fitantanana ny firenena ka mahatonga ny fanjakana ho mamoditra hoe namboako namboan'olona rehefa vadana de kary ihany io fa lasa rahafasainy mahatsapa kosa ny vahoaka na ny mpijery hoe ahoana tokoa moa zany e mba asika-tsaina ve zany mety anorosoran'le olona ndray inona ndray nresahanga rakoto vao lefa niala tamin'ny fitondrany reny hoe ahoana moa zany raha mahaolo kafany nanao an'ireny hoe tsenambary-panjakana de zay mivady no manao soni ao manahirana zany za tsy anonona olona fa manahirana foana zany maninona kay zany rehefa nazavana tsy atiasina tombo sialy zany asiako ohatra anakiray mo masibe le criminalité satria mba niainako efa hoeritony zay nametraka fitoriana tamin'ny olona ataoko hoe tena nametraka hoe any Tamatavy a konikonina ao anatin'ny hotely anakiray da sy ny sary mihitsy ny filohan'ny antenimerandola Rakotovarivo sy directeur de cabinet a ary ministre ny défense teo aloha ny général Beny de tory zay eritaona lasa zay tsy misy mandraka androany ny fietsony indravadera mampieritreritra kosa ane zany zay lazaiko hoe betsaka ihany lay tsy azo apetraka eny an-dalana eny ny olana doublon nresahatsika efa nresaha zany efa niahin'ny olona zany talohany fifidianana mandritra ny fifidianana ary rehefa nampanatsona ny andriamato premier ministre zay nisy any adidy lehibe an'io fa de milaza foana hoe milamina io miatsokafony olona tao zany la izy a zay ny lazaiko hoe za de mahatokony fahendreny reto loolona tonga am'izao fotoana zao satria tsy resaka antoko zany fa resaka fiainam-pirenena ary alohan'ny antoko a de ny fiainam-pirenena aloha nyjerena voalohany ohatran'ny nanomezanay tamin'ny volana février 2019 ny fahefana ampanao lalàna ny filoham-pirenena raha resaka antoko fotsiny eta tam'zany de tonga de aloha tsy ameny fa ny firenena no nijerenay na de azo veno maro ny valopolo ny 7valopolo tao de namena azy le fahefana satria le tombontso ambony firenena ka zay ny angatahako any raha za manokana zany de ozy aho hoe efa vita ny anjara asanay amin'io efa naterinay any amin'ny ministeran'ny justice le izy efa nampanateriko tany la izy a efa voarainy la izy a anjaran'ny antenimeran-dolona satria tsy resaka toko zany fa resaka firenena satria raha pitsy rafaka pitsy anao fividianantsika de iny ve zany no entiny eo miteny an'izay fividianan'izay ianao ianareo fa tao anatin'lay fitantanana ny firenena tamin'ny andro nitondrany ny filoha Air Rajaonarimampianina tsy tany aloha tany ve de efa tokony hitanareo taratra hoe misy zavatra tsy mety tao ary karazany mety hoe niraitsykombakongoa ihany ve nareo tao anatiny ty fifidianany ty raha taty mitapatapany farany ianareo vao nanatsikafona hoe misy zavatra tsy nandeha tao anatiny tsy zay ne manatsikafony 2015-2016 ny fifidianana natao tamin'ny andro ngia Air Rajaonarimampianina taony alenan'izay isa taona de misy ny asa taon'ny seni amin'ny fijerevana an'io resaka misy mpifidianana io amafisiny zany rehefa manakaikaiky ny fifidianana manana andraikitra lehibe izy nanotaniny izy tam'za président par intérim reny hoe ory président reto misy zavatra avoakany olona ino reto de name tokony tenako izy tam'zany fa milamina tsisy atahorana mihitsy a momba ny lisy mpifidianana io zao nefa nareo milaza hoe tokony natao biometrika io inona tsy nirosona tam'zany tamin'ny fotoanandro tsy manana nenty-manana tam'zany tsy morany hoe zay lazaiko hoe tsika tokony miana tsara kokoa e fa tsy fampitodika fotsiny anyrinany hoe naninona kainy tsy nataonareo aizany toebola hoetina tam'zany ary iza no nasany joro tam'zany fotoana zany raha tam'zany nivaky ny resaka hoe tsy mety any ato anatinay ato misy nasany joro ohatra nataon'ny vice président Thierry reny tamin'ny fotoanandro de mino ianao fa raha za manokana de nisy anandray andraikitra fa samy manana anjara andraikiny a le olona mpikarakaraan'le izy any andavanandro zay antom-pisin'lay voamiera manokana milaza fa milamina tsara ao anatin'ny manara-penitra io resaka lisy mpifidianana io inony eo anatin'ny fitantanana tsy andeha iahy zao tontolo zao akory nataonao raharaha fa matona apetraka ireny aleo tena de manana ny tantanana azy manana ny traikefa izy a ary tokony manana tamberina koa ilaza amin'ny olona zay mety sy tsy mety isaky ny anontaniana de mety foana le izy nisy moa zany tompoko ny fitondranareo an'ireo karazana vokatry ny fanadiadiana
indrindra fa teny anivon'ny filoha teo aloha maro karavalomanana teo ihany koa ny teny anivon'ny filoha anatr hoe matody dideratsiraka ho an'ity farany moa dia karazana voatosy botanana ihany ianareo satria karazana disy fiantefa ilay fanaterana izay tatotra izay raha ny fanazavana izy ireo satria hoe any amin'ny filoha zay ampierinasa ny tokony nandefasanareo an'io fa tsy any amin'ny filoha teo aloha ny makaiza zany ny efarany iny zavatra iny adidy tsy andraikitry ny président na commission d'enquête zany rehefa tapitra lay ataoko hoe ny ara-pomboa manaraka ny ara-dalàna eo amin'ny parlement rehefa vita ny tatitra amin'lohan'ny bureau permanent sy ny président de commission dia alefa ny filoha ny anteny miarandolana akany amin'ny filoha ny ministre ny justice ny atota taratasy dia vita eo ny ataoko hoe ny lalana ofisialy rehefa avy eo amin'izay afaka manao tatitra na mampahalalana arak'izay fatana satria aleo fantatry ny olona koa lay izy na mpanao politika na société civile na mitariky fivavahana na ny mpitondra teo aloha na mpitondra ankehitriny dia misokatra ary fahitako azy ihany zao dia misokatra any amin'ny site any le izy zany hoe aleo fantatry ny rehetrarehetra le izy fa tsy hoe raha teny amin'ny ara-valomanana na teny amin'ny ara-rakotra teny amin'ny rahabe le izy dia hoe inona ny tanjona atao amin'le izy fa ny tena ny tanjona dia afatarany le olona le satria tsy mpitsara akory lay nanao ny ankety tsy manana fahefany tsara izy efa nalefany any amin'ny fahefana mpitsara le izy dia any manosika an'le izy ny anteny merandolona am'izao fotoana zao tokony andondomba ravarana indraindray any milaza hoe aiza ho aiza le izy fa any tatitra hoe atao ohatra nrenyreny hoe manao ny ataoko hoe ny tatitra ve zany ataon'reny FFKM sy ny conférence des évêques reny dia ampahalalany rehetrarehetra ataoko hoe ohatra zany manandraisana an'le izy ny sasany hoe resaka filodideratsiraka ianao zay zany fieritretany azy anazy manokana zany fa tsy hitako zay hoe anamaivana na anavesarana be an'izany resaky zany filohan'ny siana vaovao ny laza fa tsy lara-pahameny ro tatitra nataonareo ireo inona no mety ho anton'izay inatra ihany koa fa ilay fanafarana ilay fitaovam-piadiana nisy olo ny fitondranareo koa ve naraitsy kombakomba tamin'ny filoha am-perinasa satria nareo ny laza fa efa nafarana ny lohan'ny fotoana ireo fitaovam-piadiana ireo tompoko mazava ho azy zany inga fanjaitra anakiraika tonga fotsiny eto mpitondra ve sa tsy mpitondra nraitsy kombakomba dia ohatra ny volamena zao ihany ilaina ny fanady adina zay ny le izy maninona ke tsy tantiny olona ny fanady adina fa tonga dia saromanao anaty vilany le izy ka raha fa saromanao le izy dia mangotraka ao dia mipoka ny saromilaniny efa rano fa iny nga hoe onono sa hoe nareo no nahita an'izany fa tsisy olona nahita an'izany ary tamin'izany tantana firenena zay sy toratiny andraikitra fa ndraiky ny filoha ny premier ministre tamin'izany dia namena adidy mihitsy izy hoe io ary la izy io ny communication ataon'ireo ministre anakefatra andriamato premier ministre jereo fa adidinao voalohany zany resaka fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena tsy nanao izy tsy nanao ministre de l'intérieur dia za tsy teny hoe izy miraitsy kombakomba na tsy miraitsy kombakomba fa ozy aho hoe inona no manahirana atsika manokatra ny fanadiadiana ny ady izay fotsiny apetrako amina fanjakana tan-dalàna hoe iny kosa dia iraha malala iny ino ny sary io atsika sy tamin'ny 1900 tsony tamin'ny 1900 fa misy sary tahiry any indrindra fa zany 2019 reny ny sary tahiry ary izy ary zany nanafatra an'ireny ny tompona andraikitra ambony zay natsonao atao dia samy vanaka daolo hoe zay koa nga nahita nafarana fa dia tonga eo aminay le izy dia miaraka ny lahatra tamin'le izy teo zay dia avela fotsiny zany hoe tsy lara-pahamehany zany tsy manakorotana firenena zany dia rapitso ianao dia ahoana ny firenentsika zay mantsy le nylazaiko teo hoe raha vo avelanao ohatr' zany ny fitondram-panjakana dia eritretin'ny olona fa fitondram-panjakana miaro ampahan'olona ianao fa tsy mametraka ny rehetrarehetra ao amban'ny lalàna mety anahirana ny olona ndray zao mihaino an'izany fa amboko zany ny ataoko hoe fitanana firenena ary amerina ny fitokisan'ny vahoaka ny fanjakana zany mba hialana amin'ireny fitsaram-bahoaka sisy fa mainaka ny olona mitonga amin'ireny satria mety mahatsiaro izy mety ho diso izy fa mety mahatsiaro izy hoe toatra ny miangatra fa manino zay ny tsy voajery ara-sosialy manino zay ny misy manao an'izao ty aminay to tsy migadra kory mety tsy azon'le izy mety ho diso izy fa zay le fanjakana hoe isika zao hatramin'ny FFKM manao miteny amin'ireny resaka
toka hoe fkm satria mavesa-danja foana moa rehefa miteny ny fkm nany hafa eto amintsika hoe mba hazavao re olona reny fitananareo any resaka covid sy ny resaka ara-tsosialy ty anongampanjakana ary ve zany ny fkm fa lakolosy fanairanao any fitondrana ve zany reny hoe misy zavatra tsy mandeho zay ny asan'ny opposition ary ny sena tsy mipetraka opposition fa mipetraka ny eniny feon'ny olona sy nijeriny zava-misy a dia nampiasan'ireo atao koa fitaovana ekeniny lalàna ny constitution iny nametraka zany hoe afaka manao enquête parlementaire nareo ka maninona no lasa ohatrany hoe eritretin'ny olona fa fanenjehan'ny olona fanaovana enquête parlementaire ka tokony asorona ane zany le izy hoe tsy mahazo manao an'izany nareo aza diny fa ny any amin'ny assemblée nationale reny afaka manao destitution a afaka manao empêchement afaka manao motion de censure senany e tsy manao an'izany e enquête parlementaire ny ataony dia avoakany zany hoe ohatrany hoe zava-bavao eto amintsika moa le izy dia roitina any amin'ny lafin'ny politika be loatra fa mihina koa moa ny olona mponao politika ny tsy alala ny zavatra tokony tsy mandeha anatin'le eo amin'le firenena veriko am'izay le hoe misy ndray tsykombakomba ny alo fantatro dia inisy hitamaso iny nisy ny maramila nanao fanandramana an'le izy misy ny reny raha mahita reny hoe 2019 décembre 19 janvier reny le fitaovana ava izy reny raha mazava ny reny hoe tiany volam-panjakana tiany vidanana azy tiany zao dia mipetraka e tsy tao anatin'ny loi de finance mihitsy tsy tao ka nanontany raha loi de finance oatra tokony mba hitanay e mbola tao anatin'ny fitondrina zay tamin'izany 2018 efa miresaka am'izay hoe fa nikevitra tsy mitovy zay ianao a mifandrirotra ankehitriny ny zava-misy satria ny mpanohatra mitsikera ny asan'ny fitondrana tsy manaiky ihany koa etsy an-daniny ny fahitanao zao zava-misy zao tsy mahazaka tsikera ve le fitondrana am'izao fotoana zao sa tsy mahazaka lay demokrasia am'izay hoe fahalalahana maneho hevitra zay ho an'ireo mpanohatra sy ny fomba ny fitondrana tena fototra ny demokrasia ny fahalalahana maneho hevitra tsy ny fandorona tranon'olona na ny famonoan'olona no na fanagadrana tsy aradrariny a na fampiasana ny fitaovam-panjakana ny fahefam-panjakana na piretana ny tsy nitovy hevitra aminao a zany tsy izy zany miverina any amin'ny tany maizina zany inona ny ataon'ny mpanohatra zarary misy ny mpanohatra itsikera ny ady zay nyresako azy asiana hoe manely tsao ndray manko hatraon'ireo parlementaire am'izao fotoana zao ny fahitanao an'izany zavatra rehetra miseho zany raha manely vaovao tsy marina ane ka enjehan'ny lalàna efa mitady hevitra zareo milezana an'ireo parlementaire na gazety anankiray alahionina mihitsy hoe nangaratra miliara tao amin'ny sena ny rakoto voarivo rehefa aveo dia tsisy nyteninina tsony ndraindraiky io misy an'izany eto amin'ny firenentsika lasany am'izany ny fahalalahana fa ozy aho hoe tsy nisy ary ve zany le zavatra resahany rehetrarehetra reo alefaso ary mangarahary alefaso le tanytandalahany alefaso le bonne gouvernance alefaso ny tatitra ahoana ny kereny atsiny dia am'izay manginy zay zay moa anatin'ny fanoerana za aloha dia tsy manatin'ny fanoerana botolo zany raha zarako miaraka am'reto tsy anatin'ny fanoerana botolo zany zay fa zay kosa za dia anatin'ny foana na tam'za mitondra ary zany dia tam'za mbola ministra sa mbola SVM daholo zay dia za dia nanan'izay niezaka nanan'izay fitondratena zay hoe alao a olazaina ny zavatra tokony olazaina ohatrany ahoana zay endrika tsy botolo zay hoe fanoerana raha zao ve ny olona mitady zao ny olona hoe mba aza avao re olona momba ny fitantanana an'io covid io jery taremarika anoany ianao 100 000 eo ny vaksiny vitatsika tsy misy ray isan-jato ny vahoaka malagasy akory zany 0,3 angamba zany na 0,4 zay ny vita testa teto amintsika menomenina ny any amin'ny hôpitaly tsy manana fitaovana tsy manana noentina irovana ny tenany mijery ianao raha mitsabo tena miakatra ny vidina fanafody jery ianao fampianarana mijery ianao amin'ny resaka jiro sy rano tsy mila fanazavana ary ve zany tsy milaza hoe isy miracle eto hoe ny tenenana zany de hoe nareo ary ve navita tsy navita tsy ambo tsy any ady hevitra rehefa mitondra efa rotaona mahery zao rotaona sy ray volana sady raha mbola zany foana no valy teny hoentin'ny mpitatana za dia tsy mba mitovy hevitra am'izay mihitsy za nanolo fa mipito nanaovako
famindram-pihafanany tamin'ny lahatsinainy teo iny fa za tsy andany andro akory a isak'izay iresaka eto ka de ilaza foana hoe ranony io fa raha fenaony eo de mandray ny andraikitra ianao fa tsy lozanao mandeha manao diversion be da berany tapitanety a ka ohatrany sanatria ohatrany ankizy tratra mangala-paiso ka hoe ranona koa ny nangala-paiso tao e fa ianao alohany eo a de ataovy le izy ny tsara vitany teo alohanao a raiso raha tsy vitany teo alohanao a zay ngamba mety tsy nampalany azy tsony a de vao le izy de ataovy mazava ary le izy aiza ahoana ny tsy ampiteniny olona hoe fanojo any amin'ny lahara-pahamehana mahamainy vahoaka ary ve zany politika oentin'ny fanjakana am'izao fotoana zao adevitra ane zany e te laza ve zany Andriamato Rivo Rakotovao filohan'ny anteny Merandoholona teo aloha fa nadio ny hiditra teo anivony anteny Merandoholona nadio ny voaka atao nadio tanana miezaka aloha zany lasaiko foana de mbola atao a tam'ireny le fanenjehana be reny hoe zao de ozy makanesy sao fa misokatra ny varavara zay zao fa tsy ao tsony nanomboka fin décembre nanomana ny passation a jere vao raha zay fitantanana zany tsisy miezaka am'zany tsy mba zany akory no atao eo amin'ny fomba fitantanana fa mozy hoe am'ty resaka hoe nareo mpanohatra miteny zavatra izy eto am'ty fireny ity ny afaka ilaza androany fa milaminy tsika ara-tsosialy ahoana ny politika atsika am'ireo olona very asa be da be reo ny fananganana an'ireo fotodrafitrasa le fa fotodrafitrasa mitondra ferikarena ve mampitombo ny ferikarenany olona ve any ve zany ve tsy isy nadevitra fa raha olona miteny an'zany androany zao miteny an'zany raha za mpitondra eo za tsy androany tsy anamboatra gymnase miady ahitsiko zay fa le sosialy le olona tsika zao ohatra zao io 2021 io de hoe hitombo a plus 4,2 ngamba ny taux de croissance de hoe inona ny tena fototra atongavana am'zany de hoe ny fanetsehana any resaka fizahatany tena mino an'zany ve tsika za alo manokana tsy mino an'zany mihitsy a satria ireo olonreo bokatrosa zao fotoana zao mikatona daholy izy rehetrarehetra nandroka mpiasa daholy tsika ny aretina tsy miankina amitsika nefa mety misy fatavozavozana ihany keo mbola mihidy daholy ny rehetrarehetra zany mahatonga le adevitra de raha miteny an'zany ve androany hoe ohatra ny fanalavitra ny tena zava-misy ny zavatra izaka atao fanjakana za zao hatramin'ny voalohany efa niteny eo fanjakana jereo vidina petrole leo io mety mba hampienany ny inflation atsika tsy napidina izy anazy ny politika any zany mba jereo a resaka fanafody io zao miakatra be nyvidina fanafody so de mbany kosa mainky ny fitenenanay mpanohatra an'zany ve nilazana fa mpanahorina malahelo ny fahefany eo le tsy tivizanevitra mihitsy efa mijoro mpanohatra zany nareo raha position ny antoko azy vema am'izao fotoana zao mbola misy toerana reny Andriamato filohan'ny anteny Merandoholona ao anatin'io anteny mera vaovao io a ho an'ny mpanohatra tsy manana heritreritra ve zany nareo hoe alao alainy ty va ahafahantsika manomba zay zavatra tsy mety rehetra ohatrany cinéma fijeriko azy aloha satria ny adevitra be zany ao ary teo moa zany lay lalàna vaovao mety ho adevitra anatin'io zareo zay moa zany tsy ny adevitra anatin'io satria mieritreritra hoe le teo aloha napetraka ary a tsy mbola nampiasaina de an'olondray fa zareo moa mitona am'izao fotoana zao de anazy manapa-kevitra am'zay fa ny adevitra de hoe ny ao anatin'ny anteny mera ihany a no olona zany hoe olona député zany na sénateur zay ihany mapetraka eo ka raha omisiana zany de izy le mpanohatra eo misy fifandanjana isa-paritra tokoa ve zany io rafitra io satria de raha tsika malala io tandrema fa saripady io de milaza mihitsy hoe tandrema nefa mora ampiretina io fa sarotra vonoina zay le betany ambazatany ny tetiny ty Madagasikara ty tsy tsara io ifandanja ny fieritrretana fa misy faritra lavitra indrina tsy mba manana olona anatin'ny fahefana mitondra anjanany mpitondra fanjakana mandanjalanja zany satria zay ary le raha malagasy zay izy azo tsatsona fotsiny hoe ianareo olona mpiravakavaka za de tsy mitondra zany adevitra zany fa ozy hoe ny valy teny tena izy a dia ny fampilanjalanjana any io resaka isa-paritra io any amin'ny fahefana mitondra na mpanateraka io a na mpanao lalàna io a na mpamoaka didy io a de tokony anana an'zay na tsy voasoratra ary anana an'zay foana ny fitondram-panjakana satria zay le Madagasikara zay
tsika tsy la frantsa na États-Unis na ina fa zay aloha ny Madagasikara hoe rehefa any a Dego de mijery hoe izy aminay avy atao Dego a faritry Dego na olona tsy fantany akory ary fa eniny hoe afaty amitsika hono le roa lasa ministre io de fa zay ny azy de fa afahany mieritreritra fa ao anatin'ny zany fitondram-panjakana zany a ny faritra zay misy azy zay mamalagasy azy fa misy ny olona tonga de lasa lehibe tany andafy tany anga tonga de hoe tsy hisy dika an'izany fa zao zany a tsy mitovy ny hevitra raha vao zay. Tsy nisitraka raha-potoana ny zo ara-boly nareo efa voaray tokoa ve tompoko zany ny makasika an'ireo zo tokony hositrahanareo reo raha tsy zay isy ve zany ny réclamation satria zavatra tsy fanaran-dalàna tsotro zao natao ministère finance zany hoe zay moa de mieritreritra foana hoe tanytandalàna ty a zay tsy mitady zay tsy anay akory fa an'ny loolona reo na efa tsy loolona tsony ary izy a mihitsy mananteny zay fa sady mitombona ny azo raisina mihitsy ny fitoriana sarotra be le hoe mitory fanjakana amin'ny Sénat fa inona zay zao ny ataon'ny olona zay rehefa nitory mihitsy fa vaiza fa nafotoany avy any amin'izy a lasa nanaovana an'le kere hony reo ny olona nambakain'le teneniny le ministre de finance reo ny olona tonga hatraty Antananarivo fa kere ka nakaiza ihany la izy indrindra tsy azo atao zany fa misy fepetra maro samihafa satria budget-n'lay de tonga any amin'izany za de mbola matokony ny fahefana structure hoe mba hitsara araka ny rariny sy nihitsiny ny mpitsara amin'izany satria samy mahay mamaky teny amin'izany dao ka zavatra tsy fanarahan-dalàna zany ka le fitoriana alefa anareo ny matetika ohatrany tena resy foana nareo tao anatin'izay tsy maninona mety ho tonga am'izay raha resy zay de rava ny Sénat zadino zany filoham-pirenena no zany natezitra iny la onaka iny fa sahindriny ara-kody vao mandany baiko ataon'ny filoham-pirenena raha zany kosa mety amin'ny firenena rehefa hita hoe misy zavatra tsy manara-dalàna zay tsy anaohatra ny NCNI tamin'ny fotoanandro miverina kely amin'iny tonga de lasa izy ery amin'ny alina hoe aiza ny solotenany widy aiza solotenany manao tsidy aiza solotenany manao eny fa tsy nisy ataoko hoe fahasahina kely fametraka fanontaniana hoe fa inona kay ty fitsapahakevim-bahoaka atao vaovao ty tamin'ny fotoanandro zay no natonga anay foana hoe zay tsy mijery hoe ahoana ny ho ataon'le ACC ohatran'izany zao tamin'ny ratification de nary amin'ny première année amin'ny droit ary ary hoe de tsy hay amaky an'iny hoe lay nitenen'ny ACC le décision raisin'ny ACC any eny nitakina eny ny fampiarana azy de rehefa aveo ny ACC any miala indray nanao an'le hoe aloha re zahay naroa sy amboarimboariny reny le manahiry raha karaha zay a tsy maninona raisina faresena zay fa mijoro foana zay a tao anatin'izay karaha miveresaka amin'ny resaboly teo zany resahanay hoe zay raha nitory tamin'iny a tsy fifalipo akory fa mijery kosa hoe mba etretinareo ve zany tamotra tamin'ny 2018 nanao an'ireny ny député fa anatin'ny gouvernement nisy ministre tao nanao zay tena tsy izy mahitsy fa tsy nandalo na ray segondra ary a tao anatin'ny fitantananay nangairajonaromampianana tamin'izany tondra no hoe andao amin'ny baiky ministre finance na hoe ministre finance de fanapa-kevitra hoe andao atao ferano tsy mena mivola iasan'ireo olonareo tsy fanao zany faraparapahefana excès de pouvoir zany ary zay nitorinay zay excès de pouvoir zay mety amaly izy androany zay foana moa namaliny azy na ny premier ministre avekonay mandeha na ministre finance politique io averiko aminareo mpanao gazety namako farahaavelany tao anatin'ny lalàn'ny tetibola raha le izy ve de natatoavinareo raha ohatra ve zany nentina nolaninareo antenimera roa tonta ihany hoe analàna ny volanareo tamin'ireny de efa nanasorana ane efa 500 efa nasorana eno a efa nasorana 500 de io zany sisy de io sisy io rehefa tonga ny fanantanterahana azy de nitazoniny any aposiny any ane ny adevitra tam'le izy zay mitazoniny any aposiny any le izy de rehefa nantainareo mpanao gazety izy tany amin'ny CCI de hoe nalefa nay any amin'ny kere de maheno an'izay molona de mitehaka ko fa zay ny populisme zay ary tsy manara-dalàna moa avekonay mandeha ka ninona raha najanona dao ny karaman'ny olona rehetra teto amin'ny fanjakana fa misy kere ny avatsika de ajanony dao fa manina le asena ary indrindra
io farany teo budget 2021 io mibotsina be io de nanontaniana hoe inony ty ka misy an'ireo le zavatra tokony aloha tamin'ny fotoanyity tsy afaka naloha de amin'ny heritaona zany ny aloha ay ve satria zay tao a na resaka remboursement médical zany a de tsisy nefa anatin'ny budget ihany zany hitanareo le zay efa atsapana n'ilay fiangarana fampiasana ny fahefana anaporetina ny olona tsy mitovy tonga hoe frena aminao zay moa de nitondra fa tsy nanao an'zany avy ndray mandeha indroa nanao de science flouera jaro mampianina ny tao miasamiasa mbola tsy nandalo ray segony tao anatin'ny ministra ny andritry ny teritaona sy tafa mbola tsy nahita hoe resaka indray mandeha tsy parika orzalahy asoro ny vola ao am'ireo olonreo na hoe tam'izay 2018 hoe maneran'ilay ministre l'intérieur io fa tapony volan'ny ministère l'intérieur ohatra zany na ny ministre ny population fa efa manao propagande melohany sady izy hitatsika le raha nahity reny ministre ny population fa tonga de zarako veta orange sy ny zinga orange erany Madagasikara nefa hoe ministre ny tsy miandany amin'izy an'izy tenenina tam'izany ny premier ministre anatin'ny conseil hoe inona ataon'ny ministre de tsy miteny inona izy zay tsy napaka ny volan'ny primature akory farany tena farany Andriamatoa Folo aiza ho aiza zany zao ny hoe ho avy ny antoko ASVM mbola ao daholo ve ny ekipanareo sa efa miparitaka ahoana ny tondrozotra am'izao ao zay vonina hiaraka lavitra sady sarotra ny lalana satria hitatsika reny fa betsaka ny namana miditra ny amponja enjehana tsy ady amin'ny fitsarana akory fa samy mamaky eny samy manana famakiny an'izany a eny amin'ny fiarahamonina eny misy ihany koa ny avako raha nisy patsa ary miomby mahitsy le lafiny namany ihany koa misy nefa ary tena misy reo zay vonina miaraka mijoro satria fotokevitra ny ijoroana ny rahany ka na mitondra na tsy mitondra tsony ankehitriny a dia vonina niaraka ary sedrany zany ho tonga any amin'izay fempotoana ahafahana maneho indray ny hevitra ary mandresy lahatra ny malagasy maraparana antsika ny fiarahana Andriamatoa Foloany anteny merandolona teo aloha mahakasika indrindra moa zany ny atao hoe vidim-piainana efa nytenenao tetsy ambony moa zany social-mbahoaka zay mandeha ny resaka ary saika voatonontonona mihitsy ianao atao anatin'ireo gazety mpiseho isan'andro teto antoerana fa dia ianao mihitsy no vato misakana ary mpanao politika be lamosina amin'ny fiakaran'ny vidim-bary eto Madagasikara am'izao fotoana zao miaraka n'ilay ramatoa iray eny nosy be moa zany zay voatonontonona ihany koa fa dia n'olo zany ny hoe mpanao politika be lamosina efa nikirakira resaka tontolon'ny vary tao ambatondrazaka tao ary dia ianao no isan'ny fototry zao tranga misy amin'ny fiakaran'ny vidim-bary zao afaka mamaly ve ianao manamarina na tsy an'izay zavatra miseho zay roa isam-bolana ihany ny vary hoaninay tsy misy afa-tsy zay tsy manana épicerie ny arakody foana anankiray ary mpivarotra fa zay lazaiko teo foana ny zavatra manahirana aza nitady foana hoe ranona sy ranony eo to anatin'za fandrarana zany ny tena nanomboka tany amin'ny taona ena mivaripolo sivinjato sy arivo ary mandraka tonga tamin'ny taona 2015 tsy mikirakira momba zany mifantatry ny olona satria voaterypolo taona atao anatin'zany sehatra zany norinasa zay nesany maromaro norinasa fa niakatra vidim-bary dia iny idirany arakody fo am'zany farany tena farany Andriamatoa Folo aiza ho aiza zany zao ny hoe ho avy ny antoko ASVM mbola ao daholo ve ny ekipanareo sa efa miparitaka ahoana ny tondrozotra am'izao ao zay vonina hiaraka lavitra sady sarotra ny lalana satria hitatsika reny fa betsaka ny namana miditra ny amponja enjehana tsy ady amin'ny fitsarana akory fa samy mamaky eny samy manana famakiny an'izany a eny amin'ny fiarahamonina eny misy ihany koa ny avako raha nisy patsa ary miomby mahitsy le lafiny namany ihany koa misy nefa ary tena misy reo zay vonina miaraka mijoro satria fotokevitra ny ijoroana ny rahany ka na mitondra na tsy mitondra tsony ankehitriny a dia vonina niaraka
ary sedrany zany ho tonga any amin'izay fempotoana ahafahana maneho indray ny hevitra ary mandresy lahatra ny malagasy amin'izay sedra hiatrehanany zany miomina am'izany ny asvm am'izao fotoana zao mandeha tsy kelikely io izy tsinona ny forona atao anatin'ny tanjany tamin'izy nytondra de mora be mitangorona daoly rehetrarehetra zao zany tena anatin'ny fisedrana izy a ka ao anatin'izay ny tena hitana ny tena olona fonina sy ny tena manana an'izay toko manana an'izay finiavana zay a iarahana ao anatin'izay ary zay ny ako ny tsara indrindra de antena iny zany tsy mamezatsiny an'izay izay tany a taony sénateur ary mbola vo tao de fa nandany nanary ny kravaty mangamangany fa de tsy maninona za fiainana daoly zany ia dia mankasitraka indrindrana moa zany Andriamatoa Rivo Rakotovao nanaiky tamin'ny fanasana teto amin'ny TV Presse Madagasikara tamin'ny ity fotoana ity mankasitraka tompoko de miraso indrindra dia isaorana ihany koa isika mpijery nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana manaraka dia vahiny hafa indray no entintsika fa ito ihany koa zany nametrahako ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy